Nanoloanany vaovao izay nambara ny minisitry ny fitaterana Raharo Azolala Tinoka Roberto mikasika ny fepetra manokana ho an'ny sidina mivoaka ny Madagasikara dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny minisitry ny fizantany Randriamandrantso Joel. Nilaza izy androany nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety fa tsy nisy mihitsy eritreritra ny anjara ny fitondrana valizy misy kodiarana amin'ny entana entin-tanana na solosaina azo sakelehana ao anaty fiaramanidina. Andalan'ny fifampiresahana amin'ireo kompania mpitaterana anabakabaka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho iatrany ny minisitra misahana ny fizantany ny amin'ny mety ampihenana ny lanjan'ny entana entin-tanana eny ambony fiaramanidina sy ny tsy maintsy hanamafisana ny fepetra eny anivon'ireo sidina sasany mianga avy eto Madagasikara mba ahafahana miaro ny harem-pirenena manoloana ny fanondranana azy ireo antsokosoko. Tanterahana androany valomartsa tany Antsirabe ny fanamariana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Nanatrika izany ny filoha-Andry Rajoelina Mivady sy ireo vehivavy mpikambana ao amin'ny governemanta. Ny lohahevitra nasionaly tamin'ity dia viavy miavitra, miatrika sy mifanampy, taratry ny fitovian-jo sy antoky ny fampandrosoana lovanjafy. Nambara ny filoha-Andry Rajoelina nandritra ny lahateny fa zava-dehibe amin'ny fanajana ny zon'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina amin'ny lafiny rehetra ary mampirisika ireo vehivavy izy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nanomboka ho malalatsinainy ny hetsika tany an-toerana ka nisy ny famboleka-azy tao Mandrakiba, ny fampiratiana ny vokatra avy amin'ny faritra 3 ary fifampizarana traikefa teo amin'ny samy vehivavy. Androany kosa no nilahatra sy nanao diabe ireo vehivavy avy amina sehatra maro samihafa. Tokony ho tany manakara no nanaovana ny hetsika afanoa ny toetrandro ratsy tena afindra tao Antsirabe. Na izany aza, nandalo tany manakara ihany ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina ny alahady teo. Ankoatra ny fionana tamin'ny vehivavy tao Manakara, dia sehatra maro ihany koa no voajery, anisan'izany ohatra ny lafiny sosialy, ny fanabeazana ary ny fahasalamana. Raha tsy misy ny fiovana dia hivoaka ny an-dranomasina any Oala, any Rivodoza, Gombe ary azo any Mozambika andiany hoy ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Niditra an-tanety androany maraina tao amin'ny tanjona Masoala i Gombe ka anisan'ny distrika nandalova ny maro antsetra ary tamin'ny 5 ora hariva teo dia tany amin'ny distrika Antsohiny Foibeny izay mitondra rivotra 40 km isan'ora ary arahina tafiotra mahatratra 50 km isan'ora. Kisaka maikandrefana somary avaratra andrefana trany izy. Na efa ivoakan'ny Madagasikara azy izy dia mbola mila mailo ireto toerana manaraka ireto: ny faritra Zava sy Analanjorofo, ny distrika ny Befandrianavaratra, Mandritsara, Bealanana, Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry, Antanambaomanapotsy ary ny faritra Alaotra Mangoro.